nanelanelana ozy izy ireo ny ray aman-dreny ara-panahy nanelanelana ny communauté internationale ary mahitsy zay tafika fa tokony ovahana aingana ny olana misy eto amin'ny firenena rehefa mifanazava nefa izay hoy zao marina ane mifandehan'ny ty toedra raha eto amintsika ty ary zao marina ny lalana hoalea dia samy resy lahatra ny rotota fa tsy vaolana ny fametrahana na ny fakanakeriny izany eritreritry ny sasany hoe nanaovana an'izay fa afaka manome toko ve Andriamatoandro Rajoelina hoe tsisy olana zany zao nitafika milamina tsara voafianao amin'ny mahafilo faratampo nitafika anao ny zavatra afaka lazaiko dia tsy voatery hitovy hevitra dolo ny olona rehetrarehetra fa afaka mara kosa fa ny maro anisy ao anatin'ny tafika dia manana ny fahendreny ary Madagasikara akory tsy Afrika ny zavatra ratsy misy an'Afrika ny fifamonoana ny fampiasana marina ny tafika ka ny fahefana dia ataoko fa tsy vaholana ny zavatra afaka lazaiko dia ray ny tafika ary indrindra matoa atreto mbola tsisy zavatra mitranga manao fady teto amin'ny firenena zay hotsiny raha sanatriny izy zany dia zay ny teneniko antsika eny zao ankalaza ny fahadimapolo taona ny fahaleovatena antsika ary eo anatin'izany dimapolo taona ny fahaleovatena zany dia fahadimapolo taona ihany koa ny filohalonda ka aoka ny filohalonda mba horeharehan'ny taranaka fara-mandiby mba horeharehan'ny malagasy hoe hiaro ny malagasy fa tsy sanatry ho olana eo anivy ny tany sy ny firenena ary ny fanjakana za mihitsy fa voapity zay afatry zay ary eo mitafika dia miaiko koa hoe dernier rempart rehefa tena tsy misy mihitsy ny vaolana rehefa tena hita fa tena ao anatin'ny fikatsoana tanteraka dia manaiky ny tenako hoe raha misy ny fifamonoana eto na misy ny zavatra tena hoe tsy takatry ny saina ohatran'izay neny natona tamin'ny heritaona satria tsy voafehitsony ny vahoaka tsy voafehitsony ny olo-pirenena ary tsy voafehitsony ny tafika satria dia nisy ny fampitehana nisy ny zavatra fandrombana korotana teto amin'ny firenena ary tamin'izay fotoan'izay dia ataoko fa rary ny sitsiny raha mpitatana tamin'izany fotoana zany no nameny fahefana nakany amin'ny tafika fa ankehitriny dia mbola tsy tonga amin'izay aloha tsika hainao manome rariny andravalomanana zany nameny ny fahefana tamin'ny tafika tamin'ny tondasy iny tsy manome rariny afa ny zavatra afaka lazaiko dia tsotra ny hoe tsy voafehitsony ny firenena ary rehefa tsy voafehitsony ny firenena dia rariny raha ny filohalonda mitatana mifandrailay resaka farany teo Andriamatoa présidence somary nametra kely ala hoe tsy mifanandrify loatra tamin'ny eritreretinao zany lay anotanterany CMGAM tamin'ny vahoaka malagasy ino ny feuille de route natolotra ny tafika satria nangataka an'izay izy raha tamitika tsy voavala izy zany hoe tsy voavala feuille de route na tsy tafavokatra amin'ny faran'ny volana ino mety eritreretinao mety handray fahefana ve ny tafika sa omenao fahefana ny zavatra mitranga dia tamin'ny février niaraka amin'ny tafika aloha dia tsy afena satria mivoaka gazety an'izany no nyteny tafika hoe valo amby efapolo ora Andriamatoa Filoha no angatahana ianao mba ilazainao aminay hoe aiza ny lalakombana satria tokony hovahana aingana zao crise izy eto amin'ny firenena zao zay ny tsy nampitovy hevitra anary napetraka zay oka aloha izy ty fifampidiniana sy fifampiresahana ary vaolana miaraka satria tsika rehetra zao dia tompony andraikitra daholy amin'ny fandripalemana ary indrindra amin'ny fidedavana amin'ny vaolana eto amin'ny tany sy ny firenena ary eto dia zay koa ny anso atoko amin'ny ireo mpanao politika sy ny olo-pirenena rehetra mba tsy hitsikera fotsiny fandoa miaraka ary mandray anjara daholy ho any amin'ny repoblika fahefatra nameko tsotra ny teniko tamin'ny anton'iny dia miteny hoe tsy mipetrapotsiny ane ny fitondram-panjakany fa miasa andro amanalina ny ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny olana ankehitriny mba ahafahana mikarakara fifidianana madio sy mangarara ary io ny teneny tamin'ny filohalonda hoe iny ary fa iketsika fa amin'ny farany volana dia hiaraka ivorondray isika atsona daolindray ianareo mpitatana rehetrarehetra any amin'ny faritany sy ny eto atoerana ifandinika hoe misy ve mivaolana mipetraka ve ary hoany amin'le fifidianana ekena
ny zao tontolo zao a sy ny toterana ihany koa ny zay ho karakarainy ny fitondrana fatezamity. Misy feuille de route vaovao ve Andriamatoa président zany sa tsy fantatro miainga amin'ilay teny fampiarana teny vato ve ny feuille de route sa inona marina ilay contexte misy atsika zao zany? Ny feuille de route eny dia efa tapaky fa io moa no misy ngamba ny tsy fahazahoany ny be sy ny maro azy ary zay ny olana mitranga ankehitriny satria ny feuille de route dia iny efa mipetraka tamin'ny fanapa-kevitra zay niraisina tamin'ny teny fampiarana tamin'ny 15 volana mars iny. Tao anatin'iny dia misy zavatra maromaro no voalaza tao. Anisan'izany ny hoe fananganana ny CENI, anisan'izany ny fanaovana ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana, anisan'izany ihany koa ny hoe fananganana ny gouvernementa iraisana ary indrindra ny hoe tsy tokony ohatra ny 1 ny volana desambra ny fitantanana ny tetezamita. Dia eo tsika ny tsara mijery hoe inona ny vita, inona ny tsy vita. Hitantsika angamba ny fa mipetraka somatsara ny CENI. Mbola tsy feno. Mbola io ane dia zany manahirana amin'izy ity satria tsy ho indépendant tsara ilay CENI asa zay avalinao zany Andriamatoa Filoha. Za aloha eto dia milaza mihitsy mikasika ny CENI fa ny CENI dia fototra iray rafitra iray vaovao natao ary maleo teny ary rova ao apetraka ao amin'ny taranaka faramandimby mba isian'ny fividianana madio sy mangarahara. Tsy misy mihitsy mpitatana teto na sanametraka an'izany hoe voamera-pirenena maleo tena isahana sy ikarakara amin'ny fividianana izany. Lazaina hoe tsy maleo tena tsara io zany dia fanakorontanana ny sainy be sy ny maro. Satria ny zavatra afaka lazay koa dia voavita ny teny fampiarana dia nandefa taratasy ireo mpikarakara rehetra zany any amin'ny fikambanana maro samihafa hoe iza ny solotenanareo hiditra ao amin'ny CENI. Eto dia hitsika ngamba ny arana hita fa ohatra hoe ny syndicat ny magistrat dia hisy hotele mihitsy any hoe nisy fividianana atao hoe iza ny soloteny olona tsy fantatro mihitsy le magistrat iny tsy olona mpitatana satria ny CENI io dia rafitra ray tsy natao an'ny anklafy tsy natao ana olona tsy natao ana antoko politika fa rafitra anankiray napetraka ao an-taranaka faramandimby ka ao anatin'ny CENI dia misy ny fikambana ny manara-maso ny fividianana dia nandefasana taratasy mandritra ny 5 andro ary zay no ny zavatra tsy dia azony olona loatra satria misy fepitona daholo ny zavatra rehetrarehetra satria nandritra ny 5 andro dia nalefa ny taratasy ireo nalefa tany amin'ny fikambanana misahana ny fanambeazany olom-pirenena nalefa ihany koa tany amin'ny syndicat ny administrateur civil tany amin'ny olavitry ny mpanao gazety tany amin'ny olavitry ny mpisolo vava etsetretretra tsy misy olona hoe mifidividina fahatany fotsiny dia apetraka ny CENI fa rafitra tena maleo teny io ary zany iny fa zavatra anankiray ahafahantsika miroso makany amin'ilay fanovana no fametrahana ny CENI. Dia iny koa efa mipetraka koa moa zany ny lalàna momba ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana ny code électoral avao fa dia amin'izao fotoana indray dia hoe iona indray anao sy Andriamatoa Marc Ravalomanana hanao convention fa mihitsy amin'ity le teny fampiarana-ty ve zany sa resaka hafa misy indray ny resahanareo any Johannesburg any Afrika Atsimo any ary misy velona izy io sa tsy zay ny tena fampiarana fandalovan'ny secrétaire mpanjakana frantsay zay ny tena natonga an'izay resabe zay. Ny zavatra misy dia tsy maintsy holazaina amintsika rehetra ary zay ny teneniko hoe marina nolazaintsika amin'ny olom-pirenena pré-tandrazana ankehitriny. Zavatra misy dia voavita ny teny fampiarana dia iroso ary tsy maintsy iroso ho any amin'ny fividianana isika zay aloha dia hoaka zava ary tao anatin'izay dia ny CENI satria mifampitohy ihany le resaka no anapaka an'izay daty fividianana zay mba tsy olazaina ntsony ary zay mihitsy ny tena rariny sitsiny hoe unilatéral io efa rafitra maleo teny io dia io ny ikarakarana azy. Vita ny teny fampiarana dia nampiantso ny anklavikery rehetra sy ny sikajin'olona maro samihafa ny prime ministre Camille Vital mba ahafahana manajoro an'le hoe gouvernementa iraisana. Nefa nandeha ny toedrara dia tonga teto marina ny secrétaire mpanjakana Alain Joindé miaraka amin'ny mpanolotsaina manokana ny Filoha Sarkozy satria nisy fivoriana zany nataony izy ireo niaraka tamin'ny firaisambe afrikana sy ny SADC sy ny vondrony iraisam-pirenena rehetra mikasika ny kany Madagasikara. Rehefa nijerevana ny kany taty Madagasikara dia hita sy tsapa zany
fa tsy naomby ny rafitra zay ho apetraka hitantanana ny tetezamita de tsy ny zany fa ny accord de Maputo